Anio indray isika dia hitondram-bavaka ny namana José izay manana tsy fahasalamana ka mangataka mba omen'Andriamanitra izany fahasalamana izany. Mangataka asa ihany koa izy dia andeha apetrakintsika eo anatrehan'Andriamanitra izany ka izy irery ihany no aoka hiditra an-tsehatra amin'ny zavatra rehetra. Hivavaka ary isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, mbola faly misaotra anao mandrakariva izahay noho ny halehiben'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Ny fahasoavanao tokoa no tsy mahalandritra anay. Ny famindraponao no mbola nahatoy izao anay. Misaotra satria mbola afaka manatanteraka izao fitondranam-bavaka izao indray izahay ankehitriny. Ankehitriny tokoa Jesosy dia misy zanakao José izay mangataka mba hanomezanao azy fahasalamana. Jesosy ianao tokoa anie no hiditra an-tsehatra ka mba hampitombo hatrany ny fahasalamana ao aminy. Raha misy aretina izay tsy fantatra tokoa izay ao anatiny ao dia ianao Jesosy no andevina izany noho ny amin'ny anaranao ka mba ho sitrana soamantsara izy ary hanana fahasalamana mba hahafahany miatrika indray ny fiainany. Mangata-bavaka koa izy Jesosy mba hanomezanao azy asa. Ny tena ilaina tokoa ny asa amin'izao fotoana izao mba hahafahana ihany koa manatanteraka ireo adidy maro samihafa eo amin'ny fiainana. Jesosy hidiro an-tsehatra izany etaetana izany. Ko raha mety ianao dia ianao mihitsy Jesosy no hanolo-pahalalana sy fahendrena azy ka hanolotra azy asa izay sahaza ho azy mba hoentiny manompo anao mandrakariva. Dia ampio izy mba tsy ho kivy amin'ny fiarahana aminao ihany koa. Fa na mora na misarotra dia tsy hasaraka amin'ny fitiavanao izany. Ko ampianaro izy mba hianakina ny fiainany aminao ihany koa ary anao fanandramana isan'andro ny amin'ny fiarahana aminao. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao Jesosy ka enozany etaetany izany mpanomponao izany. Valio izany noho ny halehiben'ny famindraponao satria tononinay sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.